De raha tsika nalala tsara ny zavatra niseho tany amin'ny seny androany fa de namaky andreo le anaran'ireo kandida izay nahazo ny sambato zay samy manana ny azy moa izy ireo tamindreo district rehetra manerana Madagasikara. Tonga teny izay satria nilaza zay fandray anjara amin'ny zotra-pifidianana ary ho fanajana ihany koa ny fanasana izay nataon'ny seny. Amafitsinay fa betsaka ny osika sy alabato natao tamin'ny fifidianana lasa teo iny. Samy nilaza sy nanamarina zany avokoa na ny kandida rehetra sy ny firaisankina sy ny fiarahamonim-pirenena zay nanara-maso ny fifidianana toy ny safidy. Raha ny vaovao azo sy ny pirofo eto am-pelantanana dia ity ny fifidianana ahitana alabato sy osika sy fandikan-dalàna be indrindra nandrindra zay 90 taona lasa zay. Nanaraka ny voalazan'ny lalàna rehetra nefa izay mba hanajana sy hamezana asiny ny fifidianana sy ny fanajana ny demokrasia. Nangataka ny fampitana ny PV sy nametrahana fitoriana teny amin'ny seny izahay ary nametraka fitoriana maro ihany koa miaraka amin'ireo pirofo eny amin'ny ACC zay navitanay omaly. Betsaka ireo osika zay tokony mbola amarinina amin'ny alalan'ny fampitana ny PV kanefa dia tapitra ny seny ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Noho izany araka ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana dia miantso ny ACC izahay mba anaika ny anaovana ny fampitana ny PV eny amin'ny ACC mba isiny mangarahara tanteraka. Napiasa mihitsy izy ireo olom-panjakana zay tokony tsy anao fampelezan-kevitra na hampiasa ny fahefana mihitsy, chef district ohatra, mpampianatra ohatra, na ohatra koa ny mpiasan'ny maramila reo force reo, satria betsaka reo toerana zay tena nahitana zany. Fa tiako marina aloha tsy fanaovana n'ilay confrontation fotsiny anie le fampitana ny tena ny PV eny amin'ny seny iny tena izy, fa misy koa le fanaraha-maso sy ny fijerevana reo le pli zay tonga satria misy an'ireo toerana sasany efa miboraka daholo ny anatin'ilay le document rehetra ao anatin'ny valopy tao ny tena nahitana azy. Zavatra nitranga zany tany Majangady eo dia tany Amparafaravola mangataka izay ny amerenana amin'ireny toerana zay tena hita reny fa tena tsy saza ary tsy mendrika ny mpifidy amin'ny toerana. Betsaka ireo osika zay tokony mbola amarinina any amin'ny alalan'ny fampitahana ny PV sy fijerevana le pli fa efa tapitra moa zany ny fotoana nikirakirana azy teny amin'ny seny. Noho izany araka ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana dia miantso ny ACC indray ary izahay zao mba hanaika ny anaovana fampitahana ny PV sy ireo pli eny amin'ny ACC mba isiny mangarahara tanteraka amin'ity fifidianana ity. Mbola ametraka fitoriana ihany koa izahay eny amin'ny fitsarana misahana ny adeloko izay anatsazina zay rehetra nandika lalàna mba hoanatra amin'ny manaraka satria dia tena misy tena hita misy pirofo zao le olona nandika lalàna na namebaiko ampanao zavatra tsy mifanaraka ny lalàna. Zava-doza ny zavatra miseho tamin'ny firenentsika satria lasa mahazatra ny zareo izy hoe tsisy bedy dia zareo mihevitra ny tenany sy mitabataba eraka ny tanety hoe anay zao ny seny anay zao ny ACC. Mbola ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana misahana ny adeloko koa izahay anasazina ireo izay rehetra nandika ny lalàna mba hoanatra ho an'ny hafa amin'ny fifidianana manaraka. Ambaranay fa tsy ny kandida avy amin'ny firaisankina mihitsy na avy an'ny mpanohatra no hanana fahefana sy fahafahana hanao osika sy alabato satria izao ny antony. Tsy izahay no nanendry ireo membre bureau de vote, tsy manana fahefam-panjakana izahay ka tsy ho afaka mihitsy ny hampiasa ireo fitaovam-panjakana sy anery ny mpiasam-panjakana hanao fampelezan-kevitra. Tsy izahay no nanendry ireo izay kirakira ny voka-pifidianana eny amin'ny SRMV. Ny akamaroan'ny délégué-nay aza tsy navela hiditra tao amin'ny bureau de vote ary nisy mihitsy aza ireo izay nisamborona mbola mpikadrana amin'izao fotoana izao. Ny fananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka dia tsy fanakorontanana velively na fanokana-panjakana
fa fiarovana ny marina sy ny tanytandalàna satria nisy de nisy tokoa olona zay niantso any telefôna niantso izy niantso any président rivo izy niantso any président parainy izy nilaza hoe avy aty amin'ny monaty de milaza aminareo zay avy aloha mbo ivoaka ny valim-pividianana fanapaha-kevitry ny ACC zay nareo vao manonga mpanjakana zay ka nieritreritra nanonga mpanjakana inona ny fanjakana ongana eo loza tia teny aminareo zany zahay a fireo tompona ndraikitra tamin'ny alabato sy osoka tamin'ny fividianana iny a no tena nampiororo sy tena mpanakorotana ny firenena fa tsy avy aty amin'ny mpanora velively mikasika ny voka-pividianana ambarany sany teo de tsy mbola manakambara mihitsy zay aloha hatramin'izao satria mbola ivory zay rehefa aveo de fanakalo hevitra am'ireo candidat rehetra ireo ary miantso ny ACC izahay mba hitsara ao anatin'ny fahamarinana sy ny ara-dalàna ary tsy iaino afa-tsy mifeo amin'ny fieritreretana izy ireo a amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra satria zava-dehibe loatra ny andraikitra sy ny fanapaha-kevitra zao raisina izy ireo de manantena isika malagasy manantena ny voaka mpifidy rehetrarehetra fa miandry an'izany ampitoniana ary de mbola mamerina indray aho hoan'ny firenena nanaovantsika an'izany hoan'ny voaka malagasy rehetra hoan'ny tombontsoan'ny firenena samy ty Andriamanitra